Tsy haiko hoe efa nydinianareo ve efa mba saintsainareo sy nieritreretinareo ity fahamarinana anankiray izay voampasako vetivety aminareo ity. Raha mandinika ianareo de ny fahavalon'ny filazaontsara de tsy izy akory fa ireo milaza fa mpivavaka, zany hoe ireo ankohonana ao amin'ny tontolon'ny fanompona ihany ireo karazana religieux be da be miankina amina dogma sy système mpiantso ny anaran'i Jesosy Kristy, ireo ihany no fahavalon'ny filazaontsara fa tsy ny athée sy ny anti sy ny pragmatika, ireo matérialiste. En fait zany en gros tsy ny tena isatra tena hoe tsy mampandroso ny filazaontsara de ireo mpiara-manompo aminao ihany. Rehefa misy famarinana toritsika amin'ny anaran'i Kristy Jesosy misy zavatra ahitsy araky ny voasoratra ao amin'ny soratra masina hoe alako ny fivoriana masina aroaro-paratsina hozy Jesosy dia mametraka an'izay isika amin'ny alalan'ny soratra masina isan-karazany dia miteny tsy mety na mpanompon'Andriamanitra na mpitondra fivavahana na mpintsotra na mpitady rakotra na sy ny sisa be da be, de ireo mpino namatsika ihany no mitsangana ho fahavalontsika hoe aza mitsara mba tsy ho tsarainy izay tsy nanota taminareo anao kitorabato azy esory aloha ny andro eo amin'ny masonao zay vao manala ny sombikazo eny amin'ny mason'ny rahalahanao sy ny sisa be da be sy ny sisa be da be. De izay no mahatonga ana miteny fa hoe ny fahavalon'ny filazaontsara de ireo milaza azy fa ankohonana ao amin'ny fanompona ihany ao amin'ny tontolon'ny filazaontsara ihany, tsy antia, tsy athée, tsy ny tsipino, tsy ny mialatsiny teny an'ity hoe sanatrian'izany ny makorelina eny atsary lalàna na ireo mpisotro toaka ny anaty bara, fa ireo mpiara-manompo amintsika, ireo mpiara-manompo amintsika ao anaty fiangonana ireo ihany no mijoro ho fahavalon'ny filazaontsara ary lasa isatra, tsy ahafahan'ny fahamarinana voalaza, tsy ahafahan'ny fampianarana tsy misy kilema Jesosy Kristy ho voaray amin'ny mpino. Ka inona moa ny fehin'izany rehetrarehetra izany fa marina foana ny tenin'ny Baiboly raha tsy diso any amin'ny bokin'ny Mika 7:5 de hoe ny fahavalon'ny olona ozy de ozy ny soratra masina de ny ankohonany ihany. Zay no fahamarinana ambaran'izay trangan-javatra ny voabasana tamintsika tsiraray izay, ka tsy mijanona treo amin'izay isatra tsy mampandroso ny filazaontsara izay ihany fa hatrany amin'ny resaka intimité na mikasika ny fizikanao mihitsy na mikasika ny tokantranonao mihitsy tandremo fa ny fahavalonao de ny ankohonanao ihany. Raha ianao ny afatra tianao Jesosy mirary soantsika rehetra.